Miarabantsika tsirairay avy izay tafavory soma tsara eto indray amin'ity anio ity. Misaotra ny Tompo mbola nome ny tombonandro isika mba hanomana antsika hatrany ny fanahintsika. Arabaina manokana ianao tonga amin'ity toerana ity, ny Tompo ane hitanao. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho antsika tsirairay avy. Efa tsaiko raha fa mifiriny any tonga teto fa ny telo angamba raha tsy diso aho nitoriteny teto amin'ity toerana ity. Paoly moa ny teny an'izao teny izao hoe manana zavatra maro sarotra ambara izay. Ny Hebreo 5 any ndiny 17 izy ny teny an'izany. Satria izy lalodalovana ny sofinareo fa afaka mafy amin'Andriamanitra afa-tsy lalodalovana ianao. Satria ny tena tanjona ny hatongavanao any an-danitra. Ngamba mety misy ihany eritreritra ny olona hoe ty fivavahany ity dia misy tombontsoa. Eny e, mety hisy izany eto ambonin'ny tany ary ny Tompo nampanantena. Fa lazaiko aminao fa matoa ianao tomina amin'ity toerana ity dia tiana mba tonga any an-danitra ianao. Ary izay atao maivana fahatongavanao eto fa ko mba hiezaka ianao na dia miady aiza ny torimaso. Reraka isika amin'ny asa aman-draharaha maro eto amin'izao fiainan'izao, nefa amin'ny ora kely enonao tenin'Andriamanitra dia mba mediva amin'ny torimasonao. Aiza mianatra matory am-pitoerana ny am-piangonana indrindra ao anatin'ny toriteny. Fa mitondra olana ho anao izany. Fa mivavaka tsika dia amaky tenin'Andriamanitra vetrany ary tsika. Sokafo ny Baibolinao. Amin'ny Tesalônika voalohany 4 dia ny 15 hatramin'izay voavakintsika. Tesalônika voalohany 4 manomboka ny teny 15. Vakiko amin'ny anaran'i ny tenin'Andriamanitra. Fa izao no lazainay ny amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba heloha izay fanodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo nidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny elikanjely sy ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Tompo nitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hitsenan'ny Tompo any amin'ny rahona, hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampinononareo amin'izany teny izany. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ianareo mahalala maromarona vao tompo-mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy manao hoe miadana sy mandro fa izay dia anjo azo tapoka amin'ny fandringanana toy ny farariva vehivavy raha miteraka ka tsy hafa mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy tsy eo maizina mbatratra anareo toy ny mpangalatra ny andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava, zanaky ny andro, tsy hanalina isika na ny maizina, ka aoka isika ao ny tena. Koa dia aiza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambiny ka ao ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamy dia mamy amin'ny alina. Ary satria ny andro isika dia aoka hiambina ka ao ny tena, hitafy ny finoana ho fiarovan-dratra ary ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy niatsantsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay maty hamonjy antsika, mba hiara-belona aminy isika na matorina matsiaro, ka dia amin'ny fananara sy ny fampianara tahaka ny ataonareo ihany. Aleloia. Hoy hoe misaotra ny Tompo fa tonga eto tsika rehetra hivavaka. Ny olona mivavaka tonga any am-piangonana io ry havana dia misy atony mahatonga ny olona any am-piangonana. Izany mahatonga amin'ny Baiboly miteny amin'ny Korintana 7:3 ao
Andiny ny faraika ambe folo hoe tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Fa raha misy manao fanorenana hafa dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Misy hoy izy mandrafitra volamena, volafotsy, bozaka, milolo, fa ho zana toetra amin'ny hafa izany. Dia ho hiteo na ho vaty atoka izy nahazo tombony. Midika izany fa ny olona mivavaka io dia misy nanao fanorenana toy ny amin'ny volafotsy na volamena na bozaka. Kanefa raha amin'ny Baiboly no jerena dia izao. Tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izany Jesosy izany na dia manome tombony ho antsika iza eto ambonin'ny tany. Zavatra mety ilainao ety ambonin'ny tany araka ny tenina hoe ka tsao aloha fanjakana sy fambarina ka hanampanao ny zavatra rehetra. Fa ny tena zavatra lehibe natokavany teto ambonin'ny tany liavanao dia ny ampiditra fanahan'olona ho any fiainana mandrakizay. Ankehitriny hoy izy ny andrinan'izao torao dia roany. Fa izaho raha sandratry ny olona hiala amin'ny tany aho dia hitaona ny olona rehetra hanaraka ahy. Natongavany Jesosy tety ambonin'ny tany dia hanokatra lanitra ho an'ny zanak'olombelona. Mampidirana ny olona any fiainana mandrakizay. Ka hoy aho amintsika hoe ny olona rehetra tsy mitovy dia tongavany eo am-piangonana. Misy aza tena tombontsoa amin'ny ara-nofo mihitsy a. Angamba tsy dia diso tsy fahotana raha tombontsoa amin'ny ara-nofo na tongavana eto fa hitory aminao zavatra anankiray izay resahan'ity tenin'Andriamanitra ity aho. Ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eto a dia nambarany Paoly apôstôly. Izao ny tenin'ny Tompo izay lazainay aminareo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo tsy mba heloza efa nodimandritsika tsakory ny soratra masina. Nambarany io tenin'Andriamanitra io le hoe mitoetra ho akarina ho any amin'ny Tompo. Ho an'ny olona tena liana ho any an-danitra dia mandinika Baiboly. Mandinika an'io satria taona nahitana ny Baiboly no nanokatra ny fiainana rehetra. Nanambara zavatra tany aloha tsy hitan'ny masoko tsy hitan'ny masonao dia soratana ao anatin'ny Baiboly. Mbola taona taty aoriana be mosesy voateraka manohitra ny Genesisy. Fa soratany soratra masina ny lalan'ny fanahy masina tsy piriany. Ny zavatra rehetra taloha nanorenan'izao tontolo izao dia ato anatin'ny Baiboly. Ary ny zavatra ho avy izay tsy mbola hitan'ny masontsika tsy hitantsika koa ary tsy hitantsika dia soratana ao anatin'ny Baiboly. Ary ny olona izay liana amin'ny fanahany tonga ny am-piangonana hivavaka maniry ho any an-danitra dia mandinika ny soratra masina ao no ahitana an'izany. Diniona ireo ny soratra masina ho Jesosy fa io no manambara. Ny olona tena liana ho any an-danitra dia mahafantatra mandinika ny soratra masina. Ary hoy Daniela hoe maro no azoto andinika ka hitombo fahalalana. Ary nambara ny soratra masina fa ny endro no hafantatra. Hoy Daniela ihany fa tsy misy amin'ny raha tsy fanahafantatra na dia iray azy. Mino aho fa tsy izao ihany no malala zavatra koa hiteny eto. Fa izay olona liana eto dia malala tsara mihitsy ny fiainana. Ny fiainana mandrakizay. Tsy ho ajambaina izao fiainana izao. Tsy ho ajambaina izao tontolo izao ity. Fa manana maso lavitra. Izany no mahatonga Jesosy Kristy nilaza ny amin'ny kristianina ny amin'ny mpino hoe any amin'izay misy mifaty no ingona ny voromahery. Ny biby eto ambonin'ny tany izay manana maso lavitra sy maranitra indrindra mahita lavitra indrindra dia ny voromahery. Izany no mahatonga ny Tompo nilaza ny amin'ny fiangonana hoe any amin'izay misy mifaty ny ingona ny voromahery. Raha tena mpino ianao dia mijery lavitra. Dia ny fiainana mandrakizay. Tsy mijery an'ity fiainana ity. Na mafy tahaka ninona ity. Na misy fahasambarana ity. Tsy mijery an'izany. Voatay ianao misaotra ny Tompo satria nanome anao izany izy mba hifalianao vetivety. Fa tsy ho ajambaina izany ny masonao. Mahantra koa ianao.
manana tsara lavitra dia miferana mandrakizay. Aiza mety hojambain'ny fahoriana eto ambonin'ny tany ny fonao. Misy tsara lavitra mendanao raha manolo tena tsara ho amin'ny tompo ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Izao no nambaran'ny soratra masina. Eo amin'izao fampotsika an'Andriamanitra izao dia misy mandeha mialoha raha mbola maharitra ny tompo indaosy ny fahafatesana. Reny dia nambaran'ny soratra masina hoe sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo. Satria ho avy ny tompo ndray androany. Ho avy izy. Na mino ny olona na tsy mino, na manaiky sika na tsy manaiky, efa andro voadidin'Andriamanitra fa ho avy izy ndray androany. Ho avy eny amin'ny ao lanitra eny Jesosy Kristy. Ary rehefa ho avy izy, dia izao no fipetraka ny tenin'Andriamanitra, ambara ny tenin'ny tompo mihitsy no milaza an'izany. Hoe io fiavin'ny tompo io any amin'ny Matio 4:4, zany hoe raha ny tenin'Andriamanitra voakitsika teo dia milaza hoe itsika tsy mba eloha izay nodimandry. Itsika izay velona tsy eloha izay efa nodimandry. Dia ho azavaiko kely aminao hoe ahoana moa fiseho izany fitsanganany maty izany. Ny Apokalipsy 2:9 dia misy teny eo manao hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba nanana fahafatesana faharoa fahefana. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Tsy mba nanana fahafatesana faharoa fahefana izy. Ao amin'ny Matio 4:2 dia izao ny zavatra misy ao. Rehefa tapitra ny fahoriana eto ambonin'ny tany, dia ho amazinina ny masoandro, ho vahana ny tomboka sy fahaenina, ny Apokalipsy 2:9 milaza an'izany, dia ho vahana ny tomboka sy fahaenina. Ary izy horotany tena mafy tsy misy ohatrany eto ambonin'ny tany. Dia ho maizina ny masoandro, ary hodorany volana, dia iraraka avy any an-danitra ny kintana. Ary hanomboka iseho eny amin'ny rahona lanitra ny famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Dia tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hatrany andrefan'izany ho izy. Dia iseho famantarana, ary hanomboka hitomany ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany. Hitomany izy. Ary haneno ny tropetra'Andriamanitra, ny arikanjely sy ny tropetra'Andriamanitra, dia ho tsofina ny tropetra farany, ka izay maty ao amin'ny tompo ny hitsangana aloha. Ary isika izay velona ka mbola mitoetra tsara, mandra-piavy ny tompo eny amin'ny rahona lanitra, dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra. Ny Korintianina 2:5 manao hoe vetivety toy ny raim-pimaso rehefa tsofina ny tropetra farany, dia atsangana izay maty ao amin'ny tompo tsy oloha intsony. Ka isika izay velona ka mitoetra tsara, dia hovana anatin'ny raim-pimaso, dia karina etsenan'ny tompo eny amin'ny habakabaka isika. Eny amin'ny rahona. Any ambonin'ny rahona dia mbola misy habakabaka lavitra be. Tsy voarefy izany. Andriamanitra marefy izany fa tsy tsika. Fa ny tompo dia midina makeo amin'ny rahona. Eo amin'ny rahona. Dia isika rehefa miakatra ny mpino rehetra izay maty ao amin'ny tompo, dia isika izay velona ka mitoetra tsara, no vana. Ity mety maty ity, dia hovana tsy mety maty. Ary ity mety loha ity, dia hovana tsy mety loha. Dia hiakatra eny amin'ny habakabaka isika. Itsena ny tompo eny amin'ny habakabaka isika. Dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Izany ny ilazako anao hoe mahantra ve ianao, feno fahoriana ve ianao, aiza variana amin'izany fa ho avy ny tompontsika. Mivavaha tsara. Aiza vela isaka anao tsy hamonjy tsy voriana amin'izay nafananao izany. Aiza vela isaka anao ny fahorianao, tsy andohaly tsy hivavaka hiomana, mba tonga anao hitoetra tsara. Alleluia. Mifampinoana nareo amin'izany teny izany ny soratra masina. Mifampinoana rahalahy amin'izany teny izany. Na inona toerana misy anao, na diso fanantenana teto ambonin'ny tany ianao, aiza matahotra fa ho avy ny andro amin'ny ora tsy amposina, ho lozanao ny adi-tsaina.
ao antiady eo tanilako ty ato tonga any an-trano eto ianao zao tonga eto dia adino ny zavatra rehetra fa lazaka aminao fa raha misainana any an-danitra ianao Kolosianina toko fahatelo andininy faharoa manao hoe sainina any ambony fa tsy nety an-tany dia voadinonao zany rehetra izany ary eo ka men'ny fonao isan'andro fa andao anty tanty amin'ireo tsy ampoziny ianao raha mitoetra tsara tsy fantatro hoe mbola mitoetra tsara ve tsika ho lazaka aminao dia amparany soratra masina voalaza fa izao na lalàna fa mitoetra ny olona anankiray tsy mitoetra tsy mifetsiketsehana tahaka izay ho ataoko eto akory ny lazana fa mitoetra zay fietsika hitanao aeto koa ny lazanao fa tena mitoetra io paster io fa ny baiboly manambara an'izany ary ianao io zafady tsy hoe kory hoe ianao zany dia olona tena mijoro be ho an'ny tompo zany fa tena mbola ndrindray moa tsy dia izao misy ika olona tonga any am-piangonana fa tsy mitoetra tsony tsy mitoetra ao amin'ny tompo tsony misy olona mivavaka fa tsy mitoetra ary hoy soratra masina Tesalonina voalohany toko fahadimy andininy efatra amby folo anaro zay tsy mitoetra tsara mampalahelo matsy raha ianao miditra amin'ny varavaram-piangonana io no tavela ety na izay raha malahelo anao mba tonga teto ihany ianao nefa raha ho avy ny tompo dia hijanona ianao engane tsy ho zany mivavaka amin'Andriamanitra aho raha maheno ty toroteniko ty ianao mba sokafa n'Andriamanitra ny masom-pananao mba voavonjy ianao misy zavatra be dehibe eto ambonin'ny tany ataony devoly atonga olona tsy toetra tsony tsy mitoetra Jesosy dia nampianatra ny tompo Maty toko fahavatra amby roapolo manomboka andinin'ny fahafolo amin'izany andro zany dia ho tafitohana ny maro dia hifampepanga sy hifakahaly izy andininy efatra amby folo fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena raha tafiditra amin'izany ianao mifakahala mifampepanga tafitohana dia efa tsy mitoetra tsony ianao indrindra amin'izao zavatra miseho amin'ny fiangonana ny zavatra mitsangy ty ambanin'ny masoandro tsy maintsy isy zany na dia zao fiangonantsika olana mitrangy zao zavatra voasoratra mba zavabe zany mazava zany ao anatin'ny baiboly tsy maintsy isy zany zavatra zany ary zay mahatonga ny tompony tena izao tena izao sambatra zay tsy mba tafitoana noho ny amiko arovana tsara ny fo ary mahatonga ny olona maniraka Andriamanitra maniraka mpanompoandriamanitra eto sanandro mba hiarovana ny fonao tsy haloto mba tsy ho diso fanantenana ianao tsy tonanao itsomony ady amin'izy anaiza fa hiaro ny fonao mba tsy hanatsiny amin'ny fiavin'ny tompo eny amin'irao an-lanitra eny anaro alazy tsy mitoetra tsara anaro anabavy zay tsy mitoetra tsara ny baiboly dia milaza an'izao teny izao Korintianina voalohany toko fahatelo amby folo andininy fahadimy tenio ny tenanareo na mitoetra ny finoanareo na tsy izaho toetra ny tenanareo izaho toetra moa tsy fantatrareo ve fa ao anatinareo Jesosy Kristy ratsy olona lavina ianareo tokony ho zahana toetra zany ny tenany olo isam-batan'olona tokony izaho toetra ny tenanao ianao io tokony andinika ny tenanao ianao na olona mitoetra ianao na tsy mitoetra fa ndra ho tonga ny tompo dia izaho toetra mihitsy azafady mba enoe tsara tely zany raika amintsika ity itsika tsy nasian'Andriamanitra andinika ny hafa fa nasainy ny baiboly andinika ny tenanao ianao tsika olombelona dia mahay mijery ny hafa ary mahay mitsary ny hafa mety sotoitsika ny lazako an'ity teny ity nefa mazava be ao anatin'ny baiboly zao mivoalaza ny soratra masina
aiza mitsara na inona milohan'ny fotoana zay ampisehoan'Andriamanitra ny zava-miafy ny fonony olona sy ny fikasana tao-pony. Ho avy ny andro sy ny fotoana dia ho asehon'Andriamanitra ny fikasan'ny fonony olona isam-batan'olona. Ary ampamohana ny olona amin'ny Romanina 4:12 ampamohana izy ny amin'ny tenany. Izaho dia ampamohana amin'ny tenako. Ianao tsarovy fa ampamohan'Andriamanitra amin'ny tenanao ianao. Reo apôstôly niaraka tamin'i Jesosy Tompo dia samy manana toetrany izy ireo. Jon'ny apôstôly rehefa misakafo dia nio ny Baiboly dia miakina sy miondana eo amin'ny Tompo izy. Miakina amin'ny Jesosy Jona. Dia ho Petera, Tompo, ahoana amin'io lehilahy io? Dia ho Jesosy, ahoanao inona zany? Fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko fenao manaraha. Ianao raha miteny ny hafa dia izao mivaly tenin'ny Tompo. Ahoanao inona zany? Fenao manaraha. Indraindray dia haitsika mihitsy no mahita ny fahalemen'ny hafa sy ny tsy fahatanterahany hafa. Fa tsy haitsika mihitsy no jery atsika. Toko izy nareo mpino rehefa mahita pastera mitoroteny dia raha manondro tondrotra reto hoe tena ny pastera tokony tondroany tsara aloha. Satria Jesosy io ny teny an'izany. Raha misy mamaha ny didy amin'ity teny ity ka mampianatra azy amin'ny olona dia kely indrindra ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa raha misy mamaha an'io ka mankatoa ary mampianatra, lehibe izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha miteny zany miteny ety tsy ho anareo ihany fa mba ho anahy koa. Dia mampianatra antsika raha lasaina bavy ray aman-dreny manatrika eto. Izaho toetra ny tenanao. Fa zay mitoetra raha mbola velonaina ka mitoetra tsara dia ho akarina hitsenan'ny Tompo eny amin'ny rahona lalitra. Zay mitoetra tsara vavaka amin'Andriamanitra aho, raha mandreny toroteny izay ataoko ianao, mba hiodina ny sainao, mba hitady tsara, hiezaka tsara, andinika tsara, izaho toetra ny tenanao. Hoe mitoetra sa tsy mitoetra? Dia voavonjy ianao. Dia voavonjy ianao. Samy mieritreritra daholo zao hoe za moa zany sy mitoetra sa tsy mitoetra? Tsy le mipetraka ambony seza, tsy le mitoetra amin'ny adresinareo ny tokantrano hoe ny adresinay mbola tsy niova. Ary tsy hoe koa hoe mpino izy ianao sakambahiny taosy anarany zany dia ambonin'ny tany zany. Ary ambarako amintsika fa rehefa tonga antsika tsy misy fanontaniana hoe ave izy ianao, mpino ta izy ianao, fa zay mitoetra ao amin'ny Tompo, zay mitoetra tsara ao amin'ny Tompo. Ary ny tena loza dia izao, vavaka amin'Andriamanitra mba hoe mba engane mba hitoetra tsara tsika. Fa raha misy angery havana modimandry tsy mitoetra dia very. Ary zay velona mbola mitoetra ihany koa azy, zay mitoetra ihany. Hoy Jesosy, raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Moa hita finoana va izy raha avy ety ambonin'ny tany? Ahita olona mitoetra tsara. Ny Matthieu 2:4 dia misy azao teny izao. Maro no atsona fa vitsy no fidiana. Satria nahoana? Ny ankamaroany tsy mitoetra tsony, tsy mitoetra. Vitsy mitoetra. Dia izay no nahatonga an'ilay vitsy no fidiana. Izay le izy. Tsy avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra kosa zany mba tena mila vaniny aminay mihitsy. Zay ara mbefa mivavaka koa. Ao Matthieu 7:7 sy 12 dia ny teny an'izao teny izao Jesosy. Maro no amiko amin'izany andro izany mana hoe tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay? Na aminany tamin'ny anaranao izay? Fa ho lazaiko amino Jesosy.
tsy fantatro na havitaizana ianareo. Mialampitra ianareo mpanao meloka. Maro engane mba tsy ho amitsy sy aminao zany riavana. Mba tsy ho amitsy sy aminao ny tratrany zany teny zany. Zaho toetra tsara ny tenanao, mitoetra na tsy mitoetra anao. Ahoana ary nalalàna fa mitoetra ny mpino anankiray. Zay ny teniko teo hoe ampahafantarika anao androany. Hosokafana ny sainao sy ny masonao fa na anao. Alala tsara mihitsy hoe izao natao hoe olona mitoetra sy ny tsy mitoetra. Tsy mitondra baiboly dia sokafy ny baibolinao. Jaonina voalohany toko 7 andininy 420. Izao ny voasoratra ao. Izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy. Ary Andriamanitra kosa ao aminy. Izay mitandrina ny didin'Andriamanitra no mitoetra ao amin'Andriamanitra. Izay mitandrina ny didin'ny Tompo no mitoetra ao amin'ny Tompo. Ny atao olona mitoetra dia olona mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsara. Soratra mazava be, magaga soratra ny Tompo fa Jesosy mamonjy rehetra io. Naiza ianao mandeha amin'ny Jesosy mamonjy dia io no hitanao andy. Io soratra io. Aza mino fa fanamasina mihitsy nametraka an'io tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra voalohany. Mba katoavan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Ny fivavahana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia misy zavatra hafahafa. Misy zavatra hafahafa. Hafahafa satria izao. Ity resaka hoe ambany fahasoavana sy ambany lalàna ity dia io mahatonga ny lodisy fanantenana. Tsy hampianatra momba an'izay aho fa lasaiko amina mazava tsotra fotsiny hoe ny atao hoe ambany fahasoavana dia olona maty amin'ny ota. Olona maty. Olona efa namono ny ota ny rehetra maty amin'ny ota. Any amin'ny Kolosiana toko 7:5 dia hoe vonoy momba ny tenareo ety ambonin'ny tany. Maty dia nohariny ny baiboly tahaka ny efa maty ary izay maty hoy izy dia afaka amin'ny ota. Fa ny olona raha mbola velona amin'ny ota tokony fezy ny lalàna. Ny lalàna dia natao amin'ny maditra. Ho an'ny tsy matahotra n'Andriamanitra. Ho an'ny olona tsy manaja ray sy reny ny lalàna nanaovana azy. Tanareo ny soratra kely eny amoron-dalana hoe tsy azo anaovana maloto. Tsy misy olon-kendry mihitsy anao maloto eny. Maditra rehetra manao an'izany ihany. Ny olon-kendry tsy manao an'izany na tsy soratra reo. Ny olona mba fahasoavana raha hoe ambany fahasoavana dia tsy ambany lalàna ka andika lalàna. Dia izay dia mampifandiso azy mihitsy. Ndray mandeha nisy tovolahy anankiray nanatona an'i Jesosy. Izao ny teniny. Tompo, inona ny ataoko mba ahazoako fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesosy, tandremo ny didy. Inona avy moa ny didy? Tonga dia didy folo nampianarin'i Jesosy. Vakio baibolinao fa zay aho zay. Didy folo mihitsy nampianarina. Fa tsy niteny hoe tapitra daholo ny didy folo rehetra fa tisy. Dia modina ny tany mihitsy io raha lehilahy io hoe inona avy moa zany didy zany? Dia tonga dia ny didy folo mihitsy nampianarina. Dia taty aoriana indray dia nisy nanontany indray manao hoe mpampianatra didy manao ahoana moa ny lehibe indrindra amin'ny didy? Dia anontany hoe foanatsika ve zany ny didy folo e? Samy mieritreritra. Dia hoy Jesosy ny voalohany dia izao: tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ary ny mitovy amin'izany ihany dia izao: tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Fa tsy ny tenin'ny Tompo hoe satria ianao ambany fahasoavana zao dia mahazo mijangajanga, mahazo mandainga, fa olombelona mandainga sy mangalatra. Fa nazavainy tsara mihitsy ny hoe aiza mangalatra, aiza mijangajanga, aiza mamono olona. Dia ora lehilahy, izany rehetra izany efa tandremako fony avozazy. Tandremo zany dia ho velona ianao. Fa amin'izao andro eny antsika izao ny mpivavaka tsy misy zavatra mife malalaka. Ary maka izy izany lalana malalaka izany.
manao izay tiany atao mpivavaka. Ny olona tsy maka to tenin'Andriamanitra tsy mitoetra. Tsy mitoetra. Zany mahatonga amin'ny Baiboly fa vitsy no voafidy. Vitsy ny olona mangofotra noho ny tenin'Andriamanitra sy mitandrina an'io izany manompo an'Andriamanitra. Ny olona mivavaka dia didiny ny Baiboly. Romanina 12:12 aiza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Jaonina voalohany 12:15 aiza ty izao tontolo izao na ny zavatra amin'izao tontolo izao. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia filany nofo sy ny filany maso. Ary ny reako izao fiainana izao tsy avy amin'ny ray fa amin'izao tontolo izao zany. Ary raha misy ty amin'izao tontolo izao tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Didin'Andriamanitra zany. Ny olona tia zavatra izao tontolo izao rehetra zany efa tsy mitoetra. Tsy mitoetra amin'ny tompontsony. Efa tsisy mitoetra tsony reny. Inona moa no resahan Jesosy? Ny Apokalipsy 1:20 ny 7 hoe miresaka ny fiainana mandrakizay izy dia izao ny teniny ao. Zay maharesy no andova izany. Ny fiainana mandrakizay izany. Maharesy inona? Maharesy an'iza? Maharesy an'izao tontolo izao. Ilay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Izay andarany ny Baiboly aiza tia ny zavatra tontolo izao. Mba firy eto amin'ity toerana ity ny tena maharesy an'izany. Firy ny tena maharesy an'izany. Mipotry isan'andro zany a. Mipotry isan'andro zany. Ny filany mofo, ny filany nofo, ny filany maso, ny reako izao fiainana izao. Dia zany ny aina eto ambonin'ny tany eto. Zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaonina voalohany any. 2:4-5. Jaonina voalohany 2:5-4. Izay nateraka Andriamanitra dia maharesy an'izao tontolo izao. Izay nateraka Andriamanitra ny maharesy an'izao tontolo izao. Ary iza moa no maharesy an'izao tontolo izao? Marina tokoa izany ravana. Iza moa no maharesy an'izao tontolo izao? Misy izana dia olona mitoro teny tahaka izao afato izao tontolo izao. Miaina ao anatin'izany. Iza tokoa maharesy an'izao tontolo izao? Izay nateraka Andriamanitra maharesy an'izao tontolo izao ravana. Tsy fantatra hoe firy eto maharesy an'izao tontolo izao. Firy ny tena maharesy. Zany dia zavatra rarany ny Baiboly. Any an Jakoba 4:4. Moa tsy fantatrareo va? Ry mpisitaka sy mpajangajanga. Tonga eto ianao dia natson'Andriamanitra mba haino an'izany toriteny izany. Tsy zaka anao ny fahaverezana. Noho izany dia miantsana ho androandry. Manlora tena ho an'i Jesosy Kristy. Ary ianao izay manolo tena ho anazy. Mediva amin'izao tontolo izao. Mediva amin'ny filany maso. Mediva amin'ny filany nofo. Fa izay maharesy andovany izany. Ady ny fampon'Andriamanitra. Ny olona tena mivavaka so any an-danitra tena miady. Tsy mandeha amin'izao. Ampaherezinao mba hivavaka mba hery. Ka zao nge mahatonga olona resy tsy ampivavaka. Misy karazana pino tena nanolo tena amin'ny tompo misy fa tsy ampivavaka. Atraizakay ny fiainam-bavaka ao. Manahoana aloha fiainam-bavakantsika. Manahoana aloha. Any fototra voalohany amin'ity famponan'ny tompo ity. Any makely hery sy mabe hery any amin'ny vavaka. Nandray famonjena tamin'ny taona 9:27. Teo amin'ny 12 taona koa tamin'izany fotoana izany. Tanora. Nandray an'i Jesosy. Nanomboka teo aho ny vavaka dia tokony hafenina. Fa mampianatra dia ho lazaiko. Nanomboka nandraisako famonjena amin'ny 3 maraina ny vavaka iainako mandra-parainy andro. Zay ny tsy maintsy iainako. Ohatran'ny fampanana tamin'ny voalohany.
Ary izany mivavaka izany tsy hoe rehefa nandroso taona be dia navela, satria niady tsy mijanona raha tsy eny am-pala farany lanitra. Tamin'ny maraina andeha ho aty aminareo, tamin'ny roa sasany amin'ny mivavaka mandra-parainandro. Fiainako isanandro. Dia raha mijeriny ato amin'ny tongotra ato ianao, tsy amin'iny, dia fe mikitrokitro amin'iny lohalitsy amin'ity. Dia hoy zafikeloko, dadabe, fa manino ny tonga marary ny tongotra dadabe. Dia zay reny ilay voninahitrako. Folo taona anao mivavaka, dia malama be ny lohalitsy ao. Ry havana, lafo vidy anie ny lanitra, ary tsy moramora miady amin'ny devoly. Dia izao natoroko antsika eto. Menary ianao mivavaka maraina isanandro, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Manomboka amin'ny teny resao toroteny tira ho any an-danitra ianao, menary ny mivavaka maraina, aiza matoro maraina. Fiainana. Ry tanora andray famonjena. Tamin'izany fotoana izany, nanomboka mivavaka amin'ny telo maraina. Hatramin'izao. Tsy fantatro hoe indray andro any mbola toroteny amin'ny fiangonana toy izay lasa paster, tsy fantatro izany. Tsy mba nieritreritra an'izany mihitsy aho. Fa izay fitondran'Andriamanitra tsy takatra ny saina dia izao. Miady amin'ny fakapanahy. Zany no fiaina mivavaka, nefa tena miady matsara fahoriana. Ianao tsy mivavaka io zany dia ahoana? Rehefa tonga ny an-trano ianao mivavaka io kely ty tenin'Andriamanitra ity. Obolana toko fahenina, ny andininy fahenina. Zao voasoratra ao. Mandehana makany vitsika rilay malaina. Denio fanaonika mba endre. Denio. Fa izy dia kely indrindra nefa endry sady mana-tsaina. Manangona ny haniny raha fahavaratra izy. Mitahiry ny hanina amin'ny fahavaratra izy. Ianao ve hoy izy dia mbola atory kely ihany. Dia anotanana kely atory amin'ny 4 maraina. Dia ho tonga amelanao na alahelo-nao. Ary mifatranao ho tahaka ny any jiolahy. Maninona itsika pino no misaka ny tokony tsy hoentina indraindray. Dia sanao manao hoe fizatoetra. Fizatoetra be manjo anay. Nefa ianao mihitsy matory maraina. Dia mamely ny alahelo. Imoana ny alahelo hamely anao, ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy tokony ho fiainana kristianina samy matory maraina izany. Mandalo ny fakapanahy dia tonga ny fahoriana. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra ny bolana 4 andro. Nandalo ny kamo ao sy ny tsy ampisaina. Dia rava ny mandavatony. Nodiniako nahazoko anatra izany. Ny atao hoe fizatoetra dia zavatra tsy hita. Zavatra hita feto tadavinao tsony. Joba anie mahatonga nandalo fizatoetra dia izao hoe. Jerevana tena maro ny Joba. Ary mba hofantarin'Andriamanitra ny tena ompony Joba. Nantan'Andriamanitra izy na tsy. Tsy hita izany. Fa olona efa hita fa tsy mivavaka izao ve dia mbola ho zana toetra ihany. Tsy fizatoetra izany a. Dia nilo tsara. Rehefa misy fahoriana mandalo jereo ny fiainam-bavaka ao. Fa makinao baiboly, jereo aloha. Sao dia olona tsy mamaky baiboly, kristiana tsy mamaky baiboly, tsy mianatra ny didin'Andriamanitra. Ary tsy mivavaka. Matory maraina. Baiboly any am-piangonana vao misokatra. Tsy kristiana izany. Tsy fiainan'olom-bavony izany. Ary Paoly ny teny hoe tandremo ny famakian-teny mandra-piavitro. Rehefa mandray famonjena ianao androany, raha tia hita soa ianao, dia vakio isan'andro amin'ny baibolinao. Ary mifoaza maraina mivavaka. Dia menara sy mangataha amin'Andriamanitra mba aizanao mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mba mandainga ry havana. Tsy mandainga Andriamanitra.
Jeremia 4:4 dia nitenen'Andriamanitra ao hoe akatoavy ty didy ity arak'izay nilazaiko tamin'ny razanareo dia ho tanterahako aminareo ny fianianako tamin'ny razanareo dia ny amin'ny fampanaterana azy tany tondra-ndroso tantely. Andriamanitra ny teny ary niatsoan'i Abrahama Andriamanitra dia vakio tsara amin'ny Baiboly fa raha mitandrina ny teniko ny taranakao dia hita azy aho. Mba tonga sika ho tahina dia mila makato tenin'Andriamanitra ianao ary zay nalalàna fa olona mitoetra amin'Andriamanitra ianao. Zany no mahatonga an'Andriamanitra ny teny an'ity teny ity. Malaky 7:7 hatramin'ny andron'ny razanareo dia niala tamin'ny didiko ianareo. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo aho. Dia hoy ny olona ahoana ny fiverenanay. Tanareo zany. Ny olona io zany rehefa mietrika hoe rehefa mivavaka izay mitondra Baiboly sy firana dia mihira dia manao rakitra dia manao mafolo-kare tsara avokoa zany. Dia mieritreritra izy zay le hiverina amin'Andriamanitra. Hiverina amin'Andriamanitra dia misy hira dia hiverina aminao. Tsaiko tsara moa le izy ireo. Hirantsika vaovao iny. Hiverina aminao iny. Dia ny sasany le hiverina aminao iny makany am-piangonana fotsiny. Marina ihany zay lafiny ankiray. Fa ny atao hoe miverina amin'Andriamanitra ny olona dia makatoa ny tenin'Andriamanitra. Ianao zany zay hiverina amin'Andriamanitra io dia akatoa ny tenin'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga ny tompo miteny amin'ny Luka 9:9 manao hoe nahoana nareo miasa hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko ianareo. Samy mandintena amin'izay hoe za ve za mitoetra sa tsy mitoetra. Ianao tsy makatoa tenin'Andriamanitra io tsy mitoetra fa zao mananatra anao mba hiverina tsara amin'ny tompo ianao. Tsy ho ela tsony dia ho avy ny tompo efa tsy ho ela tsony. Ny atao hoe makatoa tenin'Andriamanitra dia zao no mahavoantsika dia hoe fafolo-karena zay angazany ihany ny tenin'Andriamanitra. Ngazany ihany. Ny tenin'Andriamanitra dia izao. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia didin'Andriamanitra anaraka ny didiny na fomba fitafy io na fomba fiteny io na fomba fietovolo io na fitafiana io. Aoka amin'ny fitafianareo ho mendrika olo-masina zay mety ho endrika fitedijona dia lana fa tsy andovan'ny lanitra zany. Ary ny olona manao an'izany dia olona tsy makatoa tenin'Andriamanitra. Raharaha izy ity ry tanory raharaha mihitsy izy ity rahalahy. Za eny aminay be tanora koa fa isan'andro aloha ity pataloha ina moa filaza slim ity sy ity didy vola fahafy ity tsy mifanaraka mihitsy zay voasoratra dia voasoratra ho plato ny tanora zazavavy tandremo tsara tamin'ny taona tsy tadidiko no natonga tena lasa Jesosy mamonjy nandraisako famonjena 9:7 fa taloko elo miverina amin'ny Frera-Daoda avy any ampita nidirako Jesosy mamonjy nanandrana zao no natonga ao Jesosy mamonjy tompoko. Olona avy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy no nivavahako taloha pasteur Vato nokatra fiangonana-kafa. Ka rehefa nanontany zahay mba iza ho amin'ny fiangonam-pifoazana voalohany teto Madagasikara dia hanomboka nandeha niresaka hoe Jesosy mamonjy. Aiza ny Jesosy mamonjy zany? Tonga teto Antananarivo azy zany. Any Akorondrano zany ny Jesosy mamonjy. Dia misy fotoana zahay miantsena dia misy olona afaka koetana, olona efa lehibe. Mihina fa nodimandry olona efa tena efa any amin'ny 80 taona any le olona miresaka aminahy teo Analakely teto amin'ny tsenan'ny Joma io. Dia mitantara eo le olona zao no nataony.
ity zanako ty dia izaho nanatrika torotenin'nga Daoda tany feno rivo dia nieno aho dia sitrana tamin'ny voalohany aho ozy tsy nino aho fa nisy zazakely ankiray izay teo anilako teo nitsangana hitako mihitsy ozy nitsangana nalemby dia nitsangana dia ozy zany tena fivavahana iza zan'nga Daoda eo analakely aho tsy ananjomataloha eo anareo izay natadidiny tsy ananjomataloha teo nyresahako tao latitra be zay tena ety zay dadavika ho azy zany Jesosy mamonjy zany dadavika zany dia nanandrana mivavaka tao amin'ny Jesosy mamonjy aho dia efa nijoroko favombelona teto vao niditra tao aho dia sitrana hafahafa ao ty fiangonana ty a tonga dia sitrana aho dia mba nijery an'izay aho ianao moa manamaso tsy maintsy mijery dia jereko ny lehilahy rehetra ao a motina daholy jery indray ianao ny vehivavy tsy nahita azafady raha ohatra hoe misy olona mbola vaovao eto tsy mahita vehivavy mihitsy ianao iso eravango vavolombelona reny ny olona niaraka tamin'ny frère Daoda voalohany ny akanjon'ny vehivavy a tonga dia fantatrao raha mandehandeha ny an-tsena eny izy misera sady lava tsy mba manao akanjo manara-batana izy zany rehetra zany nge diniana raha hivavaka ianao e diniana daholo zany raha tsy hoe matatra an'izany ianao tsy hoe matatra voan'ny azo tsaroko frère Daoda ny teny an'izao teny izao zao ny teny izaho a tanao ty palitaoko teo izy zaho kory tsy milazo aminao raha tahiny tomponao dia za mividy fa mividana arak'izay mba tianao fa ataovy mendrika za dia tsomba olona mity rendrarendram-piainana hoy izy tamin'izany fotoana izany zany rehetra izany dia mipetraka tao anatin'ny saika avokoa ary te hampianatra antsika hoe zany no Jesosy mamonjy tany am-piandohana fa miova ankehitriny misy zavatra miova ary nampatahotra hoe sao dia tsy mitoetra sao dia tsy mitoetra satria izay masina dia masina fa zay maloto dia mbola hialoto Galatiana 5:7 dia milaza hoe ny masirasira kely dia tonga amin'ny vongana rehetra masirasira avokoa ny zavatra kely everinao fa tsy dia manahoana dia tonga anao aloto zany ary zany no mahatonga ny tena Andriamanitra milaza ny Tesalonina 2:2-9 zay olona tsy mino marina rehetra dia toloron'Andriamanitra fahatsoa-kevitra inony lainga mba hilohina avokoa zay olona tsy mino marina fa makasitraka ny tsy marina zay voasoratra ao iriko mba hitoetritsika rehetra raha avy ny tompo araka ny fandinihako amin'ny baiboly a mihina fa tsy zaho ihany tena hita fa tena akaiky ny tompo tsy hoe latsony za manokana afaka manana fanantenana amin'izao taonako izao fa mety ahita ny tompo eny amin'ny habakabaka mety ahita ny tompo eny raha fandinihako ny zavatra resana ny soratra masina mandinika baiboly a inona ny zavatra anankiray tsy mipoitra sisy inona sisy ny zavatra anankiray famantarana farany zany hoe fiamorana zany efa tongo zany io fiangonana miady io fiamorana daholo io mpamina ny sandoka be dia be ny finoan'ny olona mpamina ny sandoka fiamorana zany Timoty 1:4 ny fanady amin'ny laza marina fa amin'ny andro aoriana dia mitra finoana ny sasanka anaiky fanamamitaka fampianaran'ny demonia misy zany efa tanteraka avokoa zany zavatra anankiray naondrasana raha fahitako azy ny Tesalonina 2:2-7 dia misy teny eo hoe tsy maintsy aseho aloha le lehilahinota apetraka amin'ny tempolon'Andriamanitra izy zay ny eo apetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra le lehilahinota izay ho levoniny Jesosy tompo amin'ny fofona ny vavany amin'ny fiaviany amin'ny fisehoany hipetraka amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ho apetraka izy zany raha mijerevana amin'ny baiboly a dia apetraka ao amin'ny tempoly ao Jerosalema mihitsy le lehilahinota le antikristy apetraka eo izy
ho fantatra zao tontolo zao, ary rehefa ho avy Jesosy Kristy inona andrasana dia le volony Jesosy tompo amin'ny fofona ny vavana izy. Misy zavatra mahagaga. Tamin'ny taona nitondrany Donald, filoham-pirenena Amerikanina, dia nanao sinizy anamboarana ny tempolo ao Jerosalema. Ary Jerosalema io tempolo io, raha mivinavina anamboaran-drareo an'io dia mety ho vita 3 andro. Raha raikitra mifanao. Ny taratasy efa vita fanamboarana an'io. Zay mampiady ho anareo mpanara vaovao dia io mampiady an'ny Palestina sy ny Israely an'io. Fatria ho asonina le moské ao. Misy ny olona tsy mety ahoana tsy zavatra mitrango ity. Fa ianao mandinika Baiboly dia voasoratra mazava be zany rehetra izany. Ho amboarina ny tempoly dia ho apetraka ao le lelanota, tsy maintsy aseho ny lelanota. Tsy eo le vony Jesosy tompo amin'ny fofona ny vavany. Io ny lehibe mpandika lalàna. Ary ny mpino rehetra tsy maka tenin'Andriamanitra vao vadika. Ny Tesalonina faharoa, toko faharoa andinin'ny fahafito, dia izao ny voasoratra ao. Miasa sady ny zava-miafina, dia ny tsy fankataovan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra le misakana ankehitriny ihany. Zany tompoko ny tsy mamety antsika tsy mankatao tenin'Andriamanitra. Fa zava-miafy ny bibidia, zava-miafy ny antikristy, ny fanovana tenin'Andriamanitra. Fa izaho mitaonana hoe mankatoava tenin'Andriamanitra. Na dia olona mitory teny aminao naizanaiza izaka tsy mankatao tenin'Andriamanitra, ianao mankatoava mba tsy ho voafitaka ianao. Tsy ho voafitaka mpaminany santoka ianao. Raha mankatao ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy ho voafitaka ianao. Dia mametratra kely aloha tsika hoe ianao ve mitoetra aloha sa tsy mitoetra? Hitoetra amin'izay hitoetra amin'izay satria izy mbola mitoetra anao karina. Zao anefa nambarako amintsika ny famonjenantsika na hoe olona ho any an-danitra, olona tsola ho any an-danitra, dia tsy olona marinona eto ambonin'ny tany hoe ianao dia ekena fa kristianina na mo mpikambana amin'ity fiangonana ity. Tsy zavatra avy eto ambonin'ny tany toy izany akory no ilazana fa ho any an-danitra ianao. Ohatra, tsy kena manan-karatra batisy za koa manana io. Fa tsy miasa io baravaran'ny lanitra. Tsy miasa io. Tsy io le passeport idiranao so dia verinao fa io ka manana anao dia hoany. Fa zao nambara ny tenin'Andriamanitra. Jaonina voalohany toko 7, andininy 4:20, 7:20. Dia nambarako teo, zay mitandrina ny tenina mitoetra ho aminy, ary Andriamanitra kosa ho aminy. Ary zao nahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia nanomezany atsika ny fanahany.